Miarabantsika rehetra. Dia faly foana moa ny miaraka aminareo sy mizarana filazantsara. Folo andro mahery tsy teto atoerana. Tany Kenya zay Nyeri. Tany Dar es Salaam koa zay nandritra ny 2 andro. Dia mbola tao Mombasa ihany koa zay 2 andro hafa. Dia ampahery anareo satria noho ny vavakareo ny fanohananareo dia mampahery anay mbola hitondra ny filazantsara hatrany. Ary tena marina tokoa fa tena mahatalanjona ny mahita ny zavatra ataon'Andriamanitra. Ary ny filazantsara dia tena mahita lalana ao am-po tokoa. Ary dia hisaotra anareo aho ny amin'ny fanohananareo rehetra, satria raha tsy nisy an'izany dia tena sarotra. Fa rehefa mivavaka ho anay kosa ianareo dia tena tsapanay ny fahasoavan'ny Tompo nandritra an'izay 10 andro izay. Afatra toroteny 12 no toriko tao anatin'ny 9 andro. Ary ny fahasoavan'ny Tompo ny herin'Andriamanitra dia tena mahatalanjonay. Fa fantatsika fa ny drafitr'Andriamanitra ny vinan'ny Tompo dia mandroso tokoa. Ary misy varavarana lehibe misokatra. Ary dia mbola mila mahatoky ny Tompo hatrany isika. Toetra ny finoana mba ahafahantsika manao izay takiny amintsika rehetra. Amen. Dia mbola hitoy ao anatin'ny fandaharam-potoanantsika ihantsika. Resaka ny amin'ny fampianarana tsy misy kilema isika. Resaka isika tao anatin'ny fizarana anankiroa ny amin'ny mazava-dehibe ny fampianarana tsy misy kilema izay fototra tokoa. Indrindra fa ny mazava-doza. Ny mazava-doza an'ireo fampianaran-diso rehetra izay tahaka ny rivo-doza mihitsy izay mandalo eo anivon'ny fiangonana. Ary mahatalanjona satria rehefa mijery ny zava-mitranga eo anivon'ny fiangonana isika dia hitantsika hoe tena tsisy fanorenana mihitsy. Ary tsy haiko hoe ahoana no ahafahan'ny olona sasany manaiky zavatra mitranga sasasasany fa tena mampalahelo mahonena. Fa mitoetra ny finoana isika satria Jesosy ny manorina ny fiangonany. Ary rehefa naminaniana taloha raha teo moa ny zavatra mitranga rehetra ankehitriny hoe ireo olona izay miaina aty amin'ny vaninandro farany dia hiaina an'izany fampianaran-diso sy mpanompon'Andriamanitra sandoka izany. Ary izay moa no antony sy tena manetsika ahy mba ahafahan'ny vahoakan'Andriamanitra hiorina eo ambonin'ny famarinana, eo anivona fampianarana izay madio tsy misy kilema, mba ahafahantsika mahavita ny hazakazakitsika.
ka tsy ilangelana isika topatopan'ny rivo-potim-pampianarana maro samihafa. Je veux vous parler un petit peu sur ce que je considère est bien sûr la base de la foi chrétienne. Amin'ity maraintsy dia izara aminareo izay veriko hoe fototry ny fiainana maha-kristianina mihitsy Sur quelque chose qui est très difficile à comprendre. izay mahakasika na zavatra anankiray izay sarotakarina, Ça parle de la Trinité. mahakasika ny amin'ny trinité n'Andriamanitra telo izay iray zany. La Trinité n'existe pas dans la Bible, Ny tena marina ilay teny hoe trinité dia tsy hita ao anatin'ny Baiboly mais cela fait partie de notre foi. fa nefa tafiditra ao anatin'ny finoantsika izany Pas évident et même impossible de comprendre. ary tsy azo heverina mihitsy ny atakarana an'izany. Et c'est pas moi qui vais m'aventurer pour essayer de vous faire comprendre. Ary tsy za mihitsy akory no hiditra hiezaka ampafantatra anareo an'izany Le but c'est que vous le croyez, fa ny tanjoko fotsiny dia ninonareo an'izany que Dieu, fa Andriamanitra, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes bien distinctes, dia ny ray ny zanaka ny fanahy masina izay endrika Andriamanitra anankitelo voafaritra mazava tsara dia tokana ihany. grande discussion dans le monde chrétien aujourd'hui. Ary misy adihevitra lehibe eo anivon'ny tontolo kristianina ankehitriny, Des, allons dire, des challenges, des défis misy fanamby entre des serviteurs de Dieu manoloana an'ireo qui ne connaissent pas le Seigneur mpanompon'Andriamanitra sy ireo olona izay tsy mahalala an'Andriamanitra et qui veulent s'attaquer à la chrétienté. ary te hanafika ny tontolo mahakristianina. Parce que eux-mêmes, ceux qui attaquent la chrétienté ne comprennent pas le Satria mystère de la ireo chrétienté. olona izay tsy mahalala an'Andriamanitra izay mpanafika ny tontolo mahakristianina dia izy ireo aza tsy mahatakatra ny atao hoe trinité n'Andriamanitra telo izay iray Parcourir la Bible, ary na dia mamaky ny Baiboly iray manontolo azy isika évident, dia tsy azo heverina loatra ny mahatakatra mazava tsara Dieu, un seul Dieu qu'il y a en trois personnes. hoe Andriamanitra tokana ny misy fa miseho amin'ny endrika telo. One God in three persons. Et je vais pendant quelques minutes Ary ao anatin'ny minitra vitsivitsy essayer de vous partager selon la parole de Dieu dia tia izara aminareo fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra que cela forme partie de la foi chrétienne. satria tafiditra ao anatin'ny finoana maha-kristianina izany. Et c'est un mystère. Ary zava-miafina ilay izy Et ça fait quand on est sauvé, quand Christ vient dans notre vie, fa rehefa voavonjy isika tonga eo amin'ny fiainantsika Kristy témoignage dans notre cœur. dia misy fijona vavolombelona ao am-pontsika. Ce que nous lisons, Fa izay vakitsika ce que nous sommes enseignés, izay nampianarina antsika dia marina c'est quelque chose qui est authentique. ary zavatra marina tsy manam-paharozana. Donc, je crois que c'est important parce que nous aurons ces challenges et ces défis qui viennent de l'extérieur. Ary mino aho fa zava-dehibe loatra ho antsika satria misy an'ireo fanamby izay avy any ivelany The outside. Une opposition pour défier la vraie doctrine même. fanoherana mba hanohatra ilay tena fampianarana marina tokoa. Commencer par là, Ary heveriko hoe tena tsara ny manomboka eo amin'izany plus loin, mialohan'ny andehanantsika lavitra nous ayons kokoa l'assurance ka mba hananantsika antoka que nous servons un Dieu vivant fa manompo Andriamanitra velona isika qui sont en unité totale et parfaite, izay miray tanteraka sy feno unité éternelle, firaisana mandrakizay qui n'ont jamais commencé et ne finiront jamais. izay tsy nanam-piandohana ary tsy hanam-piafarana mandrakizay. Ces trois personnes Endrika telo distinctes voafaritra mazava tsara qui ont toujours existé. izay efa nisy hatr'izay Cela depuis depuis les livres de la Genèse. ary hitantsika izany hatrany amin'ny bokin'ny Genesisy Quand Dieu a commencé à créer le monde, rehefa namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra il a dit faisons ozy izy hoe andao isika au pluriel. manambara fimarona zany Déjà pour faire comprendre zany hoe atakarantsika sahady que Dieu le Père n'est pas seul. fa Andriamanitra ray dia tsy irery Il y a trois personnes bien distinctes. fa misy endrika telo voafaritra mazava tsara. Il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Misy ny ray ny zanaka ary fanahy masina Depuis toujours, ary hatramin'izay Very beginning from before time. ont chacun des attributs différents. dia samy nanana ny anjara toerany samy hafa izy ireo fa nefa iray ihany izy ireo. Parfaitement
unité. tena miray tanteraka zany miombona tanteraka Dieu en Sa- trois personnes, satria Andriamanitra tokana izy ireo fa miendrika telo aucun désaccord, tsy misy tsy fifanarahana No disagreement. il n'y a aucune indépendance, There's no tsy misy fahaleovan-tena il y a une unité parfaite, fa fiombonana sy firaisana tanteraka no misy a unité, je dirais, éternelle. ary firaisana mandrakizay no misy Et nous sommes en train de servir un Dieu vivant. ary isika dia manompo Andriamanitra velona Amen. Amen. Manifesté de plusieurs manières. izay amseho amin'ny endrika maro a Et peut-être qu'on peut lire dans Genèse chapitre 1, verset 26, juste pour mentionner ce que je viens de dire. afaka mamaky ny Genesis toko voalohany andininy faina amby roapolo angamitsika mba entiko anindrina ny zavatra teneniko teo a L'homme à notre image. Faisons au pluriel, dia l'homme à notre image. just to show izao zany lazainy hoe andao isika hamorona olona tahaka ny endritsika zany hoe manambara fimarona le hoe andao isika ny endritsika Dieu n'a pas choisi un homme pour venir avec lui pour créer. Il n'y avait pas d'homme. aretina anambarana koa zany hoe tsy nisy olombelona niaraka tamin'Andriamanitra tao anatin'ny famoronana Vraiment que il n'est pas seul, le Père n'est pas seul. fa nentina nylazana fotsiny koa zany hoe tsy irery ny ray Le Fils du Saint-Esprit. fa teo ny ray ny zanaka no fanamasina Ensemble, izay niaraka izy ireo qui faisons l'homme à notre image. ozy izy hoe andao isika hamorona ny olona tahaka ny endritsika Depuis le début, zany hoe hatrany am-piandohana on voit la manifestation de ces trois personnes. dia hitantsika ny fihetsehan'ireo endrika telon'Andriamanitra ireo sahady zany La seule chose que je demande, ary ny zavatra tokana angatahako a ask you, c'est qu'en parcourant la parole de Dieu, rehefa mitetiny tenin'Andriamanitra isika on a cette conviction dans notre cœur dia manana izay fandraisan-dary zay tsika ao que am-potsika Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit fa Andriamanitra dia ny ray ny zanaka amin'ny fanamasina dia tokana ihany these three persons are one. C'est pourquoi notre cœur doit témoigner cela. zany no antony hoe ny fotsika tokony hijova volombelany amin'izany Nous avons besoin de, allons dire, ne pas utiliser notre intelligence pour arriver à comprendre cela. fa andaontsika tsy hampiasa ny fahalalantsika hiezaka takatra an'izany zany On est d'accord? manaiky nareo a On ne doit pas utiliser notre intelligence pour comprendre que Dieu en trois personnes. dao zany tsika tsy hampiasa ny saintsika hoe ahoana ary zany Andriamanitra maka endrika telo zany zany hoe tsy Andriamanitra telo io a Jésus n'est pas un second Dieu, le Saint-Esprit n'est pas un tsy troisième. Andriamanitra telo zany io hoe ray Andriamanitra hafa dia Jesosy Andriamanitra hafa dia fanamasina Andriamanitra hafa kosa fa izy telo ireo a dia tokana ihany 3 égale 1. telo a mira tokana Ça va pas dedans. It doesn't line up here, no? Mais c'est une réalité. fa zava-misy io Parce que nous voyons la manifestation de ces trois personnes. satria hitantsika ny fihetsehan'ireo a endrika telo ireo Amen. amen C'est clair ou non? mazava sa tsy mazava e Un petit coup dans l'évangile de Matthieu. sokafa ny baibolinareo a vetivety eo amin'ny filazantsara Mattio a Chapitre 1er. toko voalohany Matthew chapter 1. Matthieu, chapitre 1er. Mattio toko voalohany Nous allons lire à partir du verset 18. dia vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo Matthieu 1, verset 18. Mattio toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. ary nahaterahan'ny Jesosy Kristy dia toy izao était fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit Now the birth of avant Jesus. qu'ils aient habité ensemble. Now the rehefa nanaiky Maria ren'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa raha tsy mbola nivady izy before they came together. dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanamasina izy Spirit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tahanala baraka azy dia nikasa metraka azy mangingina To put her away secretly. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. fa raha mbola nisainan'izany izy indro nisy anjelan'ny tompony niseho tamin'ny tany nofy ka nanao hoe Du Seigneur représente Dieu le Père. ilay anjelan'ny tompo io zany dia manambara ny Andriamanitra ray a Et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit.
dia ozy izy hoe ry Josefa zanak Davida aza matahotra pakatra ny marivatonao fa ny jaza izay ao akibony dia avy amin'ny fanamasina. is of the Holy Spirit. Donc on voit comment l'enfant a été conçu par l'intervention du Saint-Esprit. Dia hitantsika izany hoe nitorotoroana tamin'ny alalan'ny fanamasina ilay zaza, Par l'intervention de Dieu. tamin'ny alalan'ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra zany, Le Saint-Esprit est Dieu. satria ny fanamasina dia Andriamanitra. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Donc nous voyons les trois personnes à l'œuvre là dans la naissance de Jésus. Noho izany hitantsika zany ireo endrika telon'Andriamanitra eto miasa ho amin'ny fahateran'i Jesosy. Three persons, Endrika telo, ray a, Father, ny zanaka ary ny fanamasina. Et ce qui nous arrive à voir et contempler quelque chose de très important, what shows us Ary zany zavatra zany indrindra no mitarika antsika hita sy banjina zavatra tena lehibe. nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Timothée. Noho izany tsika andao hamaky ny baibolitsika ao amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo Avant qu'on aille plus devant, 1 Timothée chapitre 3 verset 14 1 Timothy chapter 3 and verse 14. Timoty voalohany toko fahatelo andininy faefatra ambin'ny folo verset 14. Oui. andininy Je faefatra t'écris ambin'ny ces folo. choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. These things Izany are zavatra zany dia soratako aminao na dia manantena akaty aminao faingana zaho. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Faratratra ela aho dia ny ahafantaranao izay fitondran-tena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny famarinana. of the truth. Qu'est-ce que Paul est en train de vouloir communiquer à Timothée? Inona moa ny tiany Paoly hampita amin'ny Timoty eto? Que la vérité doit se trouver dans l'église et aucune part ailleurs. Hoe ny famarinana dia mila mitoetra ao amin'ny fiangonana irery ihany fa tsy any amin'ny toeran-kafa. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ahafantaranao izay fitondran-tena mety atao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona hozy izy andry fiorenan'ny Là, famarinana. il vient dire, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Ary araha-manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra hozy izy. Donc il est en train de vouloir démontrer Zany hoe te-haneo zany izy eto la vérité qui est dans l'église de la foi chrétienne. ilay famarinana izay ao anatin'ny fiangonan'ny finoana kristianina. Le mystère de la piété est grand, 2 points. Dia izay mahatonga azy milaza hoe lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra teboka roa. A été manifesté en chair. God Dia ilay naseho teo amin'ny nofo no hamarinina tao amin'ny A fanahy. été manifesté en chair. Izany hoe Andriamanitra dia naseho teo amin'ny nofo. Ça, c'est très important qu'on puisse comprendre this is something Zava-dehibe loatra zany atakaratsika an'io. et que ce soit clair, non seulement pour nous, Ary aoka zava-tsy amintsika ihany entendre de nous, fa ho an'ireo izay mila mihaino antsika ihany koa. also to those who will hear from us. que Dieu a été manifesté dans la chair. Fa Andriamanitra dia naseho teo amin'ny nofo. Par l'esprit, No hamarininy fanahy, justifié par l'esprit, no hamarinina tao amin'ny fanahy, de son baptême et la manière qu'il a servi Dieu rempli du Saint-Esprit, ny andro nanaovana batisa azy ary ny fomba nanompoana an'Andriamanitra niaraka tamin'ny fahafenoan'ny fanahy. qui ont cru dans le monde, élevés dans la gloire. Hitan'ny anjely nitoriana amin'ny jentilisa ninona teny amin'izao tontolo izao nakarina tany amin'ny voninahitra. Allons lire 1 Jean chapitre 4. Ndao isika maky ny Jaona voalohany toko faefatra. On parlait en 2 occasions. Indroa ny apôstôly Jaona no niresaka an'izany. John speaks on several occasions. Verset 1. Andininy voalohany. Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu,
car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. ry malala Chapter 4 and verse 1. aza mino fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra irenina tsy satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa eny amin'izao tontolo izao. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement By this, pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. L'esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahin'ny Antikristy. of the Antichrist. 2 Jean chapitre 7, Jaona faharoa indray a, en verset 7. Verse 7. toko fahafito. Jaona faharoa toko fahafito. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Fa maro mpamitaka efa lasany amin'izao tontolo izao dia ireny tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. Izy no mpamitaka sy Antikristy. Il reparle de la même chose. Zany hoe mamerina ny zavatra efa nilazaina izy zany. Of Jesus, Dia Jesosy, De Dieu Andriamanitra, venu en chair. izay tonga nofo. Dieu s'est manifesté dans la chair, Andriamanitra tonga nofo venu du Fils de Dieu. tamin'ny alala fahatongavan'ny zanak'Andriamanitra. Et c'est là c'est cette vérité and it's Ary io famarinana io indrindra qui sera attaquée. no voatafika ary mbola ho tafiana. Et comme nous ne pouvons pas expliquer clairement ce mystère, Ary kosa satria tsika tsy afaka manazava tsara n'io zava-miafina io. ce que nous parlons qui fait partie de la doctrine, Zany no atony hoe zavatra resahantsika izao izay ao anatin'ny fampianarana tsy misy kilema, on a besoin de l'accepter clairement dia mila ekentsika mazava tsara izy io. et de ne pas voir Jésus comme juste quelqu'un, Ka tsy ahitan'i Jesosy isika tahaka ny mpaminany olon-tsotra, mais Dieu s'est manifesté dans la chair par la venue du Fils de Dieu. fa aoko ho hitantsika zany hoe Andriamanitra tonga nofo tamin'ny alala fahatongavan'ny zanany. Paul dit qu'il s'est fait homme. Dia ho Paoly hoe naka ny tenan'ny olona izy, Il s'est fait homme, il s'est humilié en prenant la forme d'un homme. nanetry tena izy ka naka ny endrik'olona hozy izy. on the form of a man. Donc Dieu So Io zany Andriamanitra est venu se manifester came dia and tonga niseho dans la chair de l'homme. tao amin'ny nofon'olombelona. Dans la chair de l'homme. Il s'est humilié à ce point. in the Zany hoe nanetry tena loatra izy ka naka ny endriky ny nofon'olombelona. Donc quand on regarde la Trinité, Noho izany rehefa mijery ny Trinité isika nous regardons Dieu le Père, dia mahita n'Andriamanitra ray, nous voyons Dieu le Fils mahita n'Andriamanitra zanaka manifesté dans la chair izay niseho tamin'ny nofo, et nous voyons la manifestation du Saint-Esprit. ary hitantsika ihany koa avy eo ny fihetsiky ny fanamasina. Ça c'est la vérité, that is the Ary zany ny famarinana partie de la doctrine. izay tafiditra ao anatin'ny fampianarana tsy misy Nous kilema. ne pouvons pas nous éloigner de cela et laisser l'ennemi venir nous attaquer là-dedans. Ary tsy afaka manalavitra an'izany tsika ka mamela ny fahavalo hanafika an'izany, that. Expliquer un Dieu en trois personnes. satria tsy vitantsika manazava hoe Andriamanitra tokana fa maka endrika telo. Tsy misy olona mahavita manazava an'izany. Alors, allons ouvrir notre Bible un petit coup dans Matthieu chapitre 3. Sokafindray ary ny baibolinao a Matthieu toko fahatelo. Matthieu chapitre 3. Matthieu toko fahatelo a. Puis, nous allons voir le baptême de Jésus-Christ. Dia hijery amin'ny batisan'i Jesosy Kristy isika. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Andininy fahatelo ambin'ny folo a. Verset 13, pardon. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanatona ny jaona izy mba ho ataony batisa. Mais Jean s'y opposait en disant,
c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. fa zaho no nananda azy ka nanao hoe izao no tokony nataonao batisa ka ianao indray va no makaty amiko. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hatateraka ny fahamarinana rehetra ka dia nekeny izy. Et Jean ne lui résista plus. Ka dia nekeny izy. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay. S'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ary indro nisokatra taminy ny lanitra ary hita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromahilalaka nakeo amboniny. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. ity ny zanako malalako izay sitrako. Donc nous voyons par le baptême de Jésus les trois personnes. Noho izany hitantsika tamin'ity nanaovana batisan'i Jesosy ity ihany koa izany ilay endrika telon'Andriamanitra. Jésus lui-même qui s'est fait homme. Mahita an'i Jesosy tsika izay naka ny endrika olona. On voit l'Esprit de Dieu qui est descendu. Mahita ny fanahin'ny tompo ihany koa tsika izay nidina. La voix du Père Ary hitantsika ihany koa ny feo an'ny ray et mon fils. izay nilaza hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Donc il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui se manifestent en même temps. Noho izany hitantsika eto izany ny ray ny zanaka ny fanahy masina izay miseho miaraka At the same time, Pendant, pour le baptême de Jésus, ho an'ity batisan'i Jesosy ity. nous venons de voir tout à l'heure, Dia hitantsika teo ihany koa moa pour la naissance de Jésus. tamin'ny fahaterahany Jesosy. On voit les trois personnes, dans les deux cas, se manifester ensemble. Hitantsika tao anatin'izay tranga anankiroa izay zany ireo endrika telon'Andriamanitra niseho. Dieu, le Père seul. Noho izany tsy Andriamanitra ray irery akory. La parole de Dieu nous dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens Hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika ao amin'ny epistilin'ny Paoly ho an'ny Korintianina que nous sommes le temple de Dieu. fa isika no tempolin'Andriamanitra. Et dans le deuxième chapitre des Corinthiens, Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ary ao amin'ny Korintianina faharoa kosa dia hozy izy hoe ianareo no tempolin'ny fanamasina. temple of the Holy Spirit. Donc c'est pourquoi le Saint-Esprit, ce n'est pas une forme de puissance quelque part, That's why the Holy Spirit Noho izany ny fanamasina dia tsy hoe endrika na hery akory ano any, nous sommes le temple de Dieu. fa isika no tempolin'Andriamanitra. Maintenant, il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Fa niaraka tamin'izay dia hozy hoe tempolin'ny fanamasina koa isika. Qui montre clairement Izay maneho mazava tsara et Dieu. fa Andriamanitra ihany koa ny fanamasina. Donc la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, forme partie et Dieu lui-même. Noho izany zany ilay endrika fahatelon'Andriamanitra dia ny fanamasina dia Andriamanitra izy tenany ihany io. Aoka tsisy fifanoherana zany ao anatin'izany. Bien que nous ne comprenons pas, mais nous l'acceptons que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est Na dia tsy takatsika mazava tsara ara fa aoka ho resy lahatra isika fa ny fanamasina dia Andriamanitra. donc la personne du Saint-Esprit. Noho izany ilay endriky ny fanamasina dia Andriamanitra De ihany. la même manière que Jésus est Dieu dans l'évangile de Jean. Peut-être qu'on peut ouvrir notre Mitovy amin'ny hoe Jesosy ihany koa dia Andriamanitra araka ny nambaran'ny filazantsaran'ny Jaona afaka vakiantsika angamba izany. the Gospel of John. Filazantsaran'ny Jaona toko voalohany teny andinin'ny voalohany. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. John chapter 1 verse 1. In the beginning Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Elle était au commencement avec Dieu. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. On voit comment la parole a été faite chair. Hitantsika zany hoe eto hoe ny teny dia tonga nofo. became flesh. Vous voyez la relation avec l'apôtre Jean, quand nous avons lu dans ses épîtres. Hitanareo ve ny fifandraisany lazain'ny apôstôly Jaona rehefa namaky ny epistilyntsika? Importante de la foi chrétienne. Ilay zavatra goavambe momba ny finoana kristianina Deuxième personne de la Trinité qui est venue en chair.
dia ilay endrika faharoa ao anatin'ny trinité izay tonga nofo. Même bien dire que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dia hozy izy hoe ny apôstôly Jaona hoe ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny ihany dia Andriamanitra. Elle était au commencement avec Dieu. Dia hozy izy hoe izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Jean est en train de parler de Jésus. Jesosy zany no tiany Jaona ambara eto. Toutes choses ont été faites par elle. Izy no nariana ny zavatra rehetra. Rien qui a été fait n'a été fait sans elle. Ary raha tsy izy dia tsy nisy nariana zao zavatra rehetra zao. Et la vie était la lumière des hommes. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny La olona. lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ary ny mazava dia nampamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy miresaka ny Jesosy izy. He's speaking of Christ here, of Jesus. Donc, cette parole, cette lumière, Christ, était au commencement avec Dieu, était en Dieu. Noho izany io teny io na io fahazavana io tany am-poalohany dia efa tao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra izy. Elle est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Ary tonga tetỳ amin'izao tontolo izao izy hozy izy fa izao tontolo izao tsy nandray azy. Parole qui a été faite chair, Ilay teny tonga nofo qui a pris la forme d'un homme. izay naka ny endrik'olombelona. C'est ça que Jean vient dire. Zany hoe tiany Jaona ambara eto hoe. Comme quoi que c'est quelque chose de absolument, comment dirais-je, pas importante, mais quelque chose de sûr. Ao anatin'ny epistile zany Jaona dia tena manamafy mihitsy hoe zavatra azo antoka zany, tena sûr zany. Et celui qui ne proclame pas publiquement que Jésus est venu en chair Ary izay tsy manambara pahabe masy fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy est un faux prophète. Is a dia mpamina ny sandroka zany olona zany. Amen. Amen. Et c'est l'esprit de l'Antichrist. Ary fanahin'ny Antikristy. Christ. Et c'est cette chose même qui sera combattue. Ary zany zavatra zany indrindra no toerina tafiana. Combattue par les incroyants. Tafian'ireo olona tsy mino. Et malheureusement, il y en a même des chrétiens Ary mampalahelo dia misy kristianina mihitsy aza détourneront de la vérité izay vilalana hiala amin'ny famarinana parce que la philosophie humaine satria ny sur la force humaine satria ny filozofian'olombelona dia manindry kokoa ny hery sy ny tanjak'olombelona. Accent that is placed on the wisdom of man and the philosophies of man. et l'intelligence de ces hommes Ary ny farany tanatsain'ireo olombelona ireo surmontée Will dia iopefia na azvahana the truth that's ambonin'ny famarinana. piège de la séduction, Dia lavo amin'ny fandriky ny famotana izy ireo ils vont renier le Seigneur. dia handany ny tompo avy eo. deceit, and they will end up denying the Lord. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean est clair, Azay mahatonga ny apôstôly Jaona tena mazava tsara déclare pas publiquement que Christ est venu en chair, fa izay tsy manambara pahabe maso fa efa tonga tamin'ny nofo Kristy c'est l'esprit de l'Antéchrist. dia fanahin'ny Antikristy ozy izy. Et donc l'intelligence de l'homme qui n'arrive pas à prouver, à montrer et à être satisfait And the Noho izany ny fahalalàn'olombelona izay tsy mahavita manam-pirofo sy tsy mety afa-po with this as que it is, Jésus, le Fils de Dieu, est Dieu, fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra. est venu dans la chair, Hoe Andriamanitra tonga nofo, se manifester. and manifest niseho tamin'ny nofo. Et l'apôtre Jean ici vient dire, il est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Là, il va parler de Jean qui vient témoigner de la venue de Christ. Ozy izy amin'ny diny fahinana nisy lehilahy niran'Andriamanitra Jaona no anarany zany hoe jovavolombelona zany Jaona teto tamin'ny fiavian'i Kristy. Donc, il dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Nisy lehilahy niran'Andriamanitra Jaona no anarany, izy tonga ho vavolombelona nambarany mazava mba hinony ny olona rehetra noho ny teniny. Bon, Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Andininy fahavalo, tsy Jaona nefa no ilay mazava fa tonga ho vavolombelona hanambarany mazava ihany izy. C'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tao ny tena mazava izay mazava ny olona rehetra tonga tamin'izao tontolo izao. that was the truth Andininy fasivy. which gives light to every man coming into the world. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle,
et le monde ne l'a point connu. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana an'izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nalala Les azy. siens et les siens ne l'ont point reçu. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Those who believed in his name. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Et verset 14. Dininy faefatra ambin'ny folo. Que la parole a été faite chair. Ary ny teny dia tonga nofo. Notre Jean. This is the Ny apôstôly John, La parole a été faite chair. ny teny dia tonga nofo. Dieu s'est manifesté dans la chair. Izany hoe tonga nofo Andriamanitra, niseho tamin'ny nofo Andriamanitra. Parmi nous pleine de grâce et de vérité. Kanonina tamintsika feno fahasoavana sy famarinana. of the only begotten. Et Full nous of grace avons and truth. connu sa gloire, une gloire connue comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ary hitanay ny voninahiny dia ny voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray. Sady feno fahasoavana sy famarinana. So we see very clearly Noho izany hitantsika mazava tsara Accepter cette parole, ny finoantsika zany no anaika ny teny io. dès que Dieu, and accept Anaika fa Andriamanitra le Fils et le Saint-Esprit dia ilay ray zanaka fanamasina sont une unité parfaite. dia fikambanana na fiombonana tonga lafatra. Et une unité éternelle. Ary firaisana mandrakizay. Nous venons lire que cette parole, elle était dans le monde et que le monde a été fait par elle. Nivakitsika teo hoe teo amin'izao tontolo izao ny teny ary izy narina izao tontolo izao. Et le monde n'a point connu. Kanefa know it. izao tontolo izao tsy nandray azy. Donc Dieu, Noho izany Andriamanitra ray The Father le Fils manifesté dans la chair, ny zanaka izay in the flesh. seho tamin'ny nofo au nom à 1 Timothée chapitre 3, Let's go back. verina any amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo isika que les hommes ont connu Dieu. That men fa ny olombelona dia nahafantatra an'Andriamanitra namatarany azy Station de Dieu, la deuxième personne dans la chair. dia noho ny fisehoan'ilay endrik'Andriamanitra faharoa tao amin'ny nofo zany. in the flesh. Donc Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, prêché aux hommes, cru dans le monde. This is 1 Timothée chapitre 3, nous lisons le verset 16. Timoty voalohany toko fahatelo andininy fahinana ambin'ny folo. see great is the mystery of godliness. Ilay naseho teo amin'ny nofo no amarinina tamin'ny fanahy hita ny anjely no toriana tamin'ny jentilisa ninona teny amin'izao tontolo izao. Comment être sauvé Noho izany ahoana no ahafahana ho vonjena par Jésus qui est venu, Dieu lui-même, manifesté dans la chair, raha tsy nohony amin'ny Jesosy izay izy tena dia Andriamanitra ka tonga nofo qui est par l'Esprit, no amarinina tao amin'ny fanahy In the Spirit, amin'ny endrika hafa. il s'est fait baptiser, l'Esprit de Dieu est venu, Rehefa natao batisa izy dia tonga ny fanan'Andriamanitra l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous, donc Dieu lui-même est venu habiter en nous par la troisième personne de la ary rehefa nino isika dia tonga nonona tao anatsika ny fanahan'Andriamanitra. Ny fanahan'Andriamanitra dia ilay endrika fahatelon'Andriamanitra izay Andriamanitra ihany. Paul, à son tour, lui, il vient parler, Dia Paoly ihany koa dia tonga hilaza hoe montré par ce texte la vérité de la foi chrétienne. mba hanambara amin'ny alalan'io andinina io ny famarina ny finoana maha-kristianina. Qu'est-ce qui nous démontre que nous sommes sauvés? Inona no ahafahana maneho fa voavonjy marina tokoa isika. Quand les hommes qui ne connaissent pas Christ vous disent, ben moi, je connais Dieu. Inona no mahasamihafa anao amin'ny olona anankiray izay tsy mahalala an'Andriamanitra ka miteny ihany koa hoe za koa ne mahalala an'Andriamanitra. Nous avons un autre témoignage. Fa isika dia manana fijona vavolombelona hafa mihitsy. Nous avons le témoignage de la vérité. Isika dia manana fijona vavolombelona famarinana Dieu, fa Andriamanitra pas représenté par des choses naturelles. dia tsy miseho amin'ny endrika hita maso na ivelany Dieu manifesté dans la chair. fa Andriamanitra izay niseho tao amin'ny nofo tamin'ny alalan'i Jesosy. Et c'est en lui que
que nous avons cru Ary izy no ninoantsika, qui nous fait devenir des enfants de Dieu. ary izy nahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons le témoignage Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe isika dia mivavolombelona par l'Esprit amin'ny alala fanamasina izay monina ao anatsika, Dieu lui-même izay Andriamanitra izy tenany ihany, témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. izay mijoro vavolombelona ao anatsika fa zanak'Andriamanitra isika. C'est pourquoi ce que Jean est en train, Paul est en train de déclarer, et Jean déclare dans son épître, Izay mahatonga hoe izay lazain'ny Paoly ary izay ambarany Jaona amin'ny epistiliny allons dire que ça démontre dia maneho la vérité même de la foi chrétienne. ny famarinany tena finoana kristianina. Là, Ary io zavatra io, cette vérité-là io famarinana io vient nous démontrer dia maneho amintsika qu'il y a trois personnes fa misy endrika telon'Andriamanitra distinctes. izay voafaritra mazava tsara, Les trois satria izy telo se sont manifestés à nous. dia niseho tamintsika avokoa. and to us. Clair? Mazava, Trois se sont manifestés à nous. izy telo dia niseho tamintsika avokoa. Nous n'avons pas cru en je ne sais trop qui ou je ne sais trop quoi pour être sauvés. Tsy nino zava-poana isika na olokolopona mba ho Nous voavonjy, avons cru en celui que le Père a envoyé se manifester dans la chair. fa nino isika ilay nirahan'ny ray a tonga tamin'ny nofo, À travers le salut, ary a amin'ny alala famonjena il nous donne le Saint-Esprit ou bien Dieu lui-même de Des- faire habiter en nous. nanome antsika ny fanamasina izy a na amin'ny teny hafa Andriamanitra izy tenany a ho monina ao anatsika. Pourquoi ce témoignage que nous avons de cette expérience-là? Zany no antony io fijona vavolombelona nananantsika tamin'ny alala izay traikefa izay, La profondeur de notre intelligence qui ne peut pas comprendre. dia tena mihoatra lavitra ny fatakarantsika, ny alala fatakarantsika maha-olombelona. L'expérience de la manifestation de Dieu en trois personnes dans notre vie. Fa fisehon'Andriamanitra izay niseho tamin'ny endrika telo teo amin'ny fiainantsika zany. C'est ça qui fait partie de notre foi que nous ne pouvons pas expliquer. Ary zany a no singa tafiditra ao amin'ny fiainantsika tsy afaka hazavain'ny saintsika In the natural, Mais je peux eo amin'ny hita maso, fa afaka hazavaiko ihany anefa dire qu'il y a toujours mon intelligence qui est un obstacle. na dia eo aza ilay fatakarako a izay lasa sakana, Mais je peux expliquer. fa afaka manazava ihany aho Le Fils et le Saint-Esprit hoe ny ray sy ny zanaka no fanamasina étaient à moi comme à vous. dia niseho tamiko tahaka nisehony taminareo koa. as he has to you also. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, Zany nahatonga amin'ny Paoly ny teny tamin'ny Timoty, nous avons lu. mivakitsika teo zany. Je ne suis pas là, il dit un peu la même chose, mais pas la même vérité. Ozy izy hoe na dia tsy eo azy ao maharitrela azy ao dia niresaka an'izany tamin'ny Titosy ihany koa izy fa tamin'ny endrika hafa. Tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu. Dia ozy izy hoe na dia tsy eo azy a dia tokony ho fantatrao a ny fitondran-tena mety atao an-tranon'Andriamanitra dia andry sy fiorenany famarinana. Et il vient nous montrer l'expérience que pas moi seulement, pas lui seulement, pas Timothée seulement, mais de tous ceux qui croient en Christ. Dia asehony antsika ny traikefa sy ny tokony iainana tsy amiko rery, tsy amin'ny Timoty rery, tsy amin'ny Titosy rery fa ho an'ireo rehetra mino. But for all of us, C'est ça le mystère de la piété. Zany ny antsoina hoe zava-miafy ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra, inona zany? Connaissance même de Dieu. Dia ilay fahafantarana an'Andriamanitra mihitsy izy io. On parle de cela comme allons dire, une démonstration Zany mahatonga azy miresaka an'izany tahaka ny fanehoana ozy izy, de la vérité de la foi chrétienne. fanehoana ny famarinany ny finoana maha-kristianina. Dans la chair, Kristia niseho tamin'ny nofo, justifié par l'Esprit, no hamarin'ny fanahy, prêché aux nations, no toriana tany amin'ny jentilisa, par les hommes, ninona teny amin'izao tontolo izao ninon'ny olona, élevé dans la gloire. ary anakarina tamin'ny voninahitra. Cette expérience-là, Io traikefa io zany, c'est ma foi dia io ny finoko que je sers Dieu, fa manompo Andriamanitra, ray aho, le Fils. zanaka ary fanamasina. C'est pas une blague, Tsy vazivazy zany a, pas une blague. tsy vazivazy io C'est une réalité. fa zava-misy marina. C'est pourquoi
ça fait partie de la colonne même de la vérité. Zay mahatonga an'io izy izy hoe tena tafita ao anatin'ny andro sy fiorenan'ny famarinana azy io. Ary iraka nampanofina ny Jesosy io. Dans le temps de l'Église, Zany no antony aty amin'ny vanim-potoana ny fiangonana, in the age of the church. Dieu manifestant lui-même dans la chair, Andriamanitra izay miseho amin'ny nofo In the flesh, vient donner sa vie, ressusciter des morts, dia nanolotra ny aina izy ka nitsangana tamin'ny maty, rises from the dead. et c'est Jésus ary Jesosy qui est le point tournant no de la foi chrétienne. teboka fiolanan'ny fiainana mahakristianina. Vous comprenez? Azonareo a? Quand je dis ça, vous comprenez pourquoi? Rehefa miteny an'izany a dia mino fa azonareo. Donc la Trinité, Noho izany ny Trinité a une réalité pour nous. dia tonga zava-misy marina ho antsika, ary aoka tsisy fisalasalana ny amin'izany. No doubt in it. Si vous avez saisi ce que je viens de vous parler, Raha azonareo tsara izay niresahako taminareo a, What I've just shared with you, la Trinité sans la comprendre d'une manière intellectuelle, ny Trinité a tsy miaraka amin'ny fatakarana ara-tsaina c'est une réalité. fa famarinana io, zava-misy marina io. Amen. C'est pourquoi on doit dépasser et faire taire notre intelligence. Zany mahatonga antsika hoe tokony mihoatra isika ary mampangina ny fahatakarantsika mihitsy azy. Amen. L'emmener au silence. Tena ampanginy mihitsy zany. Verset 26, 1 Corinthiens 1, et on va conclure sur ce sujet. Korintianina voalohany toko voalohany andininy fahinina amby roapolo dia fehezitsika ity lohahevitra ity a. Quelque chose de réel pour vous. Ary inoko hoe mba ho tonga zava-misy marina ho anareo ane zany a. 26, 1 Corinthiens 1, il dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery ary tsy firy no avo razana. Au fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, écoutez, Inona moa no tena tiany ambara eto hoe ny fanambarana hozy izy a dia tsy afaka takanareo amin'ny sainareo par votre position, na ny toeranareo ni par votre na ny fahalalanareo. intelligence. on ne traverse pas par là. Tsy mandalo any ny fanambarana. C'est pourquoi il faut, quand on reçoit la parole de Dieu et quand on lit la parole de Dieu, That's why Zany no antony hoe rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra na mamaky ny tenin'Andriamanitra isika du Seigneur venir parler à notre cœur pour que ce soit écrit sur les tables de notre cœur. dia mila mamela fanahin'Andriamanitra isika nazava ny fotsika mba ho voasoratra ao amin'ny vato fisaka ny fotsika izany. Et moi, la Trinité, elle est écrite sur les tables de mon cœur. Ary ny Trinité amiko a dia voasoratra ao amin'ny vato fisaky ny foko. I already understand it. Pas comprendre 1 égale 3, I don't Si. understand, Amin'ny fahatakarany hoe ray mira telo akory. but that I don't mais understand. la réalité d'existence même de ces trois personnes. Fa ny famarinana sy ny fisian'ireo a endrik'Andriamanitra telo ireo a izay miray mandrakizay, Trinity, miombona mandrakizay. one. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. But Andiny fafito amby roapolo fa ny adala amin'izao tontolo izao ny fidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry, ary malemy amin'izao tontolo izao ny fidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery, ary ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva ny fidian'Andriamanitra dia ny atao tsy misy aza mba ahafoana ny misy. Amen. Amen. Là qu'on voit le ministère même du Saint-Esprit Ny asa fanompon'ny fanamasina Holy Spirit et qui emmène l'homme à saisir et à comprendre izay mitarika ny olona atakatra qu'il a besoin d'ouvrir son cœur, fa mila manokatra ny fony izy c'est l'Esprit de Dieu parler à son cœur. ka mamela ny fanahin'Andriamanitra hiteny ao am-pony. Qui c'est qui est tracassé de ne pas comprendre que Dieu est en trois personnes? Il y a quelqu'un de tracassé? Iza ny mbola mitepitepy hoe Andriamanitra tsy telo izay iray zany. in one. Vous avez un problème avec ça? Manana olana any amin'izany ve ianareo? Moi, je n'ai pas un problème, mais je ne sais pas, mais je ne pouvais pas comprendre. Ça
Ça me perturbait pas, mais mety hoe tsy olana It used to fa mety hoe manelingelina anao tsy azonao mais kanefa la manifestation du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ma vie ny fisehoan'ilay Andriamanitra ray zanaka fanamasina teo amin'ny fiainako a fait taire dia nampangina ce que je ne comprenais pas. has izay that tsy takatra tany that I aloha. didn't understand before. Et je prie que vous soyez dans la paix, Ary mivavaka mba ao anatin'ny fiadanana ane ianareo Trinité, ka io trinité io anie cette vérité de Dieu en trois personnes io famarinan'Andriamanitra miseho amin'ny endriny telo io ne vous n'affaiblit pas votre foi. mba tsy hampalemy finoanareo Au contraire, fa mifanohatra amin'izany aza affermir votre foi. It comes and it a- strengthens your ampiorina ny finoanareo aza. Et c'est ça qui nous emmène finalement Ary zany no hitarika antsika aza at the end of the day. any amin'ny farany hitoy que nous ne servons pas un Dieu qui est mort, satria tsy manompo Andriamanitra maty isika qui ne touche pas notre cœur, izay tsy mahavita mikasika ny fotsika qui ne change pas notre vie. izay tsy manova ny fiainantsika On sait comment. ary fantatsika anie La parole de Dieu nous montre comment ces choses-là sont passées dans notre vie. ny ten'Andriamanitra dia maneho amintsika ny trangan'ireny zavatra eny teo amin'ny fiainantsika e. Zany no antony ilazako aminareo amin'ity marain'ity aoka hiadana ianareo Rassurés, azo antoka feno finoana et dans cette foi, ary ao anatin'io finoana io tiendrez l'espérance de la gloire. dia ahazo ny fanantenana ny voninahitra ianareo Que ces choses-là ne vous arrêtent pas, ary aoka tsy zany zavatra no ampijanona anareo fa mifanohatra amin'izany aza fortifie notre foi. ampatanjaka ny finoanareo amen. Le Père, Ny ray ny zanaka le Saint-Esprit, ny fanamasina trois personnes, endrika telo ils sont un. dia iray ihany. They are one. Le Père est mon Dieu, Ny ray a God the Father is my dia Andriamanitro, ny zanaka koa dia Andriamanitro l'Esprit est mon Dieu. ary ny fanamasina dia Andriamanitro koa. Écoutez ce que Paul a dit, je termine là-dessus. Dia faranako ino tsara izay lazain'i Paoly a momba an'izany a Chapitre 13, verset 13. Korintianina faharoa toko fatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo a 2 Corinthians 13. andininy farany vakitsika 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Korintianina faharoa toko fatelo ambin'ny folo andininy fahatelo Que la ambin'ny folo grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de andininy fahefatra ambin'ny folo soit avec vous tous. ho aminareo rehetra nye ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Amen. De Jésus, Fahasoavan'i Jesosy, de Dieu, fitiavan'Andriamanitra communion du Saint-Esprit. ary firaisana amin'ny fanamasina. The love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Ho aminareo tena mahatalanjona ihany zany a. Isn't it? Ah, il faut arrêter de fonctionner en haut ici. We must Atsaharo mampiasa ny sainareo sy ny lohanareo Mais la lumière, la révélation de l'Évangile, fa ny fahazavana sy ny fanambaran'ny filazantsara l'expérience que nous avons vue, manoloana ny traikefa izay niainantsika c'est merveilleux. Et tena mahatalanjona. je suis sûr que tous ces frères et sœurs qui nous écoutent de loin, Mino fa reo raha lasy anabavy izay miainao tsika ampitain-davitra dia mahazo antoka, tena azo antoka trois dieux, fa tsy manompo Andriamanitra telo samihafa isika akory fa Andriamanitra tokana ny tompontsika dire que le Père est mon Dieu, Jésus est mon Dieu, le Saint-Esprit est mon Dieu. ary afaka ilaza isika hoe that the Father ny ray dia Andriamanitro, ny zanaka dia Andriamanitro ary fanamasina dia Andriamanitro a aoka azo antoka ny amin'izany aho. Ce Dieu a changé ma vie. Io Andriamanitra io no nanova ny fiainako. Amen. Il a changé votre vie. Izy nanova ny fiainanareo Nous voulons le rendre grâce. ary te akasitraka azy isika hidera azy and say ilaza azy hoe misaotra there's no mba tsisy fifangarona. Raha misy olona mety mbola mifangaro, misy olona mbola tsy mazava ve eto mikorotana, mazava avokoa. Mahafinaritra zany raha izany a. that's quite incredible. Mahafinaritra zany. Ao tsara nareo a. Allons louer le Seigneur, allons lui dire merci pour tout ce qu'il est. Andaontsika hidera ny tompo a hisaotra azy ny amin'ny maizy azy a He is so wonderful. fa tsara loatra izy. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voninahitra ho an'ny tompo e. Glory to God. Alléluia. Merci. Aleluia, misaotra tompo.